Tanany tompo amintsika rehetra toko mbola hiary vavaka isika raha eo misaotranao zay ny amin'ny fitiavanao anay ny amin'ny famondram-ponao zay ataonao aminay isan'andro isan'andro tena hoe mankasitraka tompo fa tena manana teny ho anay foana ianao satria ny tena marina dia izao hoe tianao ho velon'ny teny zahay tianao ho tonga tena hoe fiainanay ianao ilay teny dia omenao teny foana zay isa-minitra isa-segondra isan'ora isan'andro isam-bolana eny raha mbola misy ny taona mifandimby raha mbola tsy tonga ianao Jesosy dia fantatra hoe mbola hiteny aminay ianao satria tena tianao loatra izay hiaina miaraka aminao sy ao aminao dia andro andray ara Jesosy dia mitenena aminay amen araka ny netiny napetraky ny tompo tao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra teo dia resaka fitiavana hoe tsika mila mamoaka fitiavana mila manana an'izany voan'ny fitiavana izany tsika dia ozy izy teo hoe tsy mety raha kobonina fotsiny ao anaty any izany fa mila mivoaka dia toizan'ny tompo ilay fampianarana hoe raha ny zavatra notarihany teo dia fitiavana ny tenenina fa eto Jesosy dia hitondra antsika ao anatin'ny globalité raha tonga dia hanitsy fotsiny izy dia ozy izy hoe mila feno ananareo mila feno an Jesosy tsika mila feno an Jesosy tsika fa zao isa-maraina angetsika dia izao hoe ny fahafenoana safidy ny fahafenoana rehefa isa-maraina ianao dia misafidy ianao inona ny tianao ameno anao Jesosy ve sa inona zay ilay izy ny voalohany indrindra dia inona na hoe izy na inona ny tianao ameno anao dia Jesosy mitady olona tena hoe feno anazy izy amin'izao fotoana izao dia antonga maka tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina faharoa toko faharoa ny andininy raisika amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo dia ajantsika eo amin'ny fahaenina ambin'ny folo Korintianina faharoa toko faharoa andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy fa isaorana ny Andriamanitra izay mitondra anay mandrakariva ao amin'ny Kristy toy ny fanaon'izay avy nandresy ka dia ampisehoany ny hanitry ny fahalalana azy eny tontolo eny zahay fa hanitry Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay hovonjena sy izay ho very amin'ny sasany dia hanitra avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fahafatesana fa amin'ny sasany kosa dia hanitra avy amin'ny fiainana ho amin'ny fiainana koa iza moa no antonona ho amin'izany zavatra izany resaka hanitra ny tenen'ny tenin'Andriamanitra eto hanitra Kristy araka ilay nyteneniko teo hoe safidy foana ny fahafenoana izany manitra izany tsy haiko aloha hoe manitra fa rehefa tena manitra raha manao parfum tsika ka kely fotsiny ny parfum ataontsika dia tsy mbola eno iny fa raha tena teo manitra ianao dia tena ataovy tena be dia be asivy daholo zay ianao vao manitra dia vao miserana fotsiny ianao dia manitra amen eto ny avatra tian'Andriamanitra zaraina dia izao hoe te ameno atsika Andriamanitra dia izay ilay Andriamanitra fitiavana izy tsy tonga dia mibaiko be izy fa ozy hoe za te ameno anao ozy izy fa io tsika ilay mbola velona dia mana-tsafidy tsika velona mana-tsafidy dia tsika zany rehefa mbola velona foana makany dia mana-tsafidy dia inona ny tiantsika ameno atsika eto Andriamanitra dia miteny hoe za te ameno anao te ho tonga parfum anao ao anaty ety ivelany ina moa mahatonga an'izy lasa ety ivelany rehefa tena misafidy tsika hoe Jesosy tena ianao ny tiako ameno anahy mety manana olantsika mety hoe misy zavatra any ampiasana any ohatra hoe matetika moa rehefa tamin'izaho mbola niasa rehefa alatsinainy dia tonga dia mistress be mihitsy satria hoe inona indray ary ny zavatra rehetra satria ilay olona ny ivelany tonga dia totoafy be ny asa tia ny asanao mandritry ny ty herinandro ty tsy maintsy ilaiko mivoaka ny résultat larobia nefa dia eritrerety tsara mbola voalaindy dia efa zany ny zavatra iainana tamin'ny asa zany fa zao saotran'i Jesosy miasitsika fa Jesosy ny patron antsika dia izy tena fitiavana be izy dia zao mety manana olana ohatr'izany tsika fa zao rehefa Jesosy no avelantsika mameno antsika amin'izay olantsika zany hoe mety manana karazana olantsika mamofopofona ny anatintsika any fa zao rehefa Andriamanitra no ekentsika ameno antsika
dia izy ny lasa manitra, lasa izy ny lasa parfum atsika ao anatintsika ao. Dia iny parfum iny mila mivoaka iny, mila enony manodidina iny araky ny nampianaran'i Jesosy atsika nentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Tsy mety raha mipetraka fotsiny eo dia izao. Dia lasa hoe tanareo ohatry ny tamin'ny pasteur Miam Manzara teo hoe namono teneniny teo hoe kristianina ozy izy tsika ny tena manana olana ozy izy fa tsy maneho, tsy mahavita ohatrany hoe raha atao en conclusion zany dia hoe tsy marina amin'ny hoe vavolombelon'ny fitiavantsika. Dia zay mahatonga an Jesosy, zay ke zany mahatonga an Jesosy miteny hoe maro ny natsoina ozy izy fa vitsy ny fantatro rehefa avy eo. Tanareo tsy pasteur ny parfum na évangéliste ny parfum fa Jesosy Kristy ny tokony ho parfum. Afaka micréer parfum tsika e, afaka tenentsika hoe le Galates 5:22 misy ny parfum hoe amour, andao tsika tsy hanao copie-coller fa andao tsika hanao création vaovao satria izay le Andriamanitrantsika, mpamorona ny Andriamanitrantsika. Dia tsy haiko afaka manao parfum tsika hoe Galates 5:22 na hoe le sive na hoe le 9 na le hoe 29 na tsy fantatra e, fa andao tsika tena hoe ho hanitry Kristy n'aiza misy atsika. Ninona ataotsika fa tena te ho parfum anao Andriamanitra, te ho parfum anao Jesosy Kristy. Jereo tsara ny fahafenona anankiray raha ohatra tsika zao ka mihinana tsaramaso tsika, tsaramaso rambon'omby tsara feno loatra dia tsy maintsy mivoaka iny, sa tsy zay? Tsy maintsy mivoaka iny. Raha mihinana jus gazeuse be tsika tsy maintsy mivoaka iny mandrezatra. Dia izay koa tsika raha mihinana an Jesosy foana tsika, mihinana ny teniny tsika, mahafantatra anazy tsika, tena mampandroso anazy ao anaty ao, voky anazy e. Dia ny tokony ho tena izy ny tena fahamarinana dia lasa mpizara anazy tsika, mila mivoaka iny. Maharary tsika raha tsy mivoaka ireny zavatra hoantsika be dia be ireny, tonga dia miditra hôpitaly dia 4 millions mora vavy ny 3 millions hono eo amin'ny traitement ireny mamoaka zavatra. Eo amin'ny 3 millions eo fanafody anankiray mila avoaka fa ty gratuit ny ao amin'ny Jesosy. Inona mbola zavatra tadavintsika izy tsy tanareo tena gratuit ilay izy, fa zao fotsiny mila manana safidy, mila misafidy ianao hoe Jesosy Kristy ny mameno anao. Zay foana nge mahatonga an'ilay teny dia zay nge mahatonga an'ilay teny averimberina sy anairana antsika isa-maraina isaky tsika mena hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Aleo moa ireo tenena pasteur Joanazy na pasteur Zokrady na papanazy za tsy mahay izy Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Satria maninona misy zavatra hafa foana mitady ameno atsika, misy parfum 10 foana mitady ameno atsika. Fa zao andao tsika tena hoe hoekentsika ilay fahamarinana Jesosy Kristy, ilay fiainana Jesosy Kristy, ilay fiadanana Jesosy Kristy no ameno atsika. Dia rehefa feno an'izany tsika dia midéborde an'izany. Tsy miandro hoe aleo amin'ny herinandro nanga tehiriza nge ny sakafo hohaninao dia ataovy amin'ny herinandro vao avoaka fa na iny tsy mivoaka na iny tantara be, zavatra hafa parfum hafa indray no mivoaka ao. Raha mbola tehirizintsika ao, raha feno androantsika fenon'i Jesosy, androantsika feno tonga dia tena marina, tena hoe raha ny tena marina tena tonga tokony ho naturel zany ao anatsika satria tena velona miaina tafatoetra ao amin'ilay tena toerana ilainy Jesosy. Ny vavanao mila miteny isan'andro hoe manaiky ny ho fenonao a Jesosy, manaiky ianao a Jesosy, tsy ho feno zavatra hafa afa-tsy ianao, tsy ho feno zavatra hafa afa-tsy ianao. Amen. Ho ataontsika izany vavaka izany manomboka androany. Amen. Tadio fa rehefa feno an Jesosy tsika dia izay tsika tena le hoe resin'i Jesosy, resin'i Jesosy. Rehefa tia olona anankiray tsika dia iny foana ny saintsaintsika eo, tantsika mbola le teny mbola ohatr'izay iny dia ohatra ny mieritreritra foana hoe iny foana ny eritreretintsika eo ny feo any tadidintsika foana, raha manety ny sakafo dia tadidintsika foana zany zavatra izany, dia iny foana ny ao andohantsika ao. Dia eto andaontsika tena hoe raha tena dia rehefa hoe iny foana ny ao andohantsika ao dia
resitsika iny le tena hoe resitsika dia rehefa raikitra amin'izay le déclaration rehefa avy hoe za nge tia anao dia manaiky satria resy za koa tia anao dia ahoana zany raikitra dia raikitra dia eto zany koa ny zavatra indrasan'i Jesosy mila misaintsaina an' Jesosy foantsika mila mijery an' Jesosy foantsika tanareo le hoe anaty ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Salamo hoe aza vela alondolondo ny masoko izy na dia matory ary zany hoe aza vela tena atory aza vela variana ao anatin'ny torimaso fa ataovy misaintsaina anao foana zany ny tiany mpanompon'Andriamanitra ny tenenao amin'io salamo io dia maninona lasa tena tian'i Jesosy izy dia zany ny zavatra indrasan'i Jesosy amintsika amin'izao fotoana izao saintsaino andro aman'alina Jesosy ny teniny ny zavatra ataony izy manontolo saintsaino izy fa Jesosy Kristy no ilainao rehefa Jesosy Kristy no mamenao antsika tongotsika dia lasa hitantsika le rahavavy teo am-patsakana rehefa fenao an' Jesosy nge izy nandritry ny fotoana resahana teo dia feno izy tonga izy dia adininy teo le siny fa débordé tellement izy débordé dia tsy niandry izy hoe l'heure afaka pitso ahako na amin'ny herinandro aho vao andeha hiteny hoe izy andeha hizarana zany zavatra zany fa teno eo dia tonga izy dia nandeha zay ny andrasan'i Jesosy amiko sy aminao aza mangataka andro tsy fantatra ny andro hiverenan'i Jesosy aokontsika ho feno an' Jesosy mandrakariva miambena raha miambina fotsiny tsika nefa tsy feno an' Jesosy tsy fantatry Jesosy tsika raha miambina fotsiny tsika nefa tsy ao anatsika ny fofon'i Jesosy tsy fantatry Jesosy fa miparfum ny andrasany hoeno amiko aminao hoe zany ny parfumko fa ao amin'ny vololona zany ny parfumko fa hitako ao amin'ny romi ao zany ny parfumko fa hitako ao amin'ny ranto ao zany ny zavatra tiany Jesosy ho tenenina dia rehefa tonga izy dia fantany zasy ianao dia hiaraka amintsika efa voahomana ny zavatra rehetrarehetrany kely sisy izay fotoana izay ataontsika hisafidy ny ho feno an' Jesosy Kristy amen vavakitsika saotra Jesosy ny amin'ny teninao tena hoe mamy anie Jesosy zany teninao zany dia ekenay zany Jesosy ho tanteraka aminay vonona zahay Jesosy ny hiova amin'ny fanavaozana ny saina vonona zahay Jesosy ny ho feno anao vonona zahay Jesosy ny hianatra raha hoe mbola tsy tanteraka ao anatin'izany zahay misaotra raha eo amen indray ny mpanompon'Andriamanitra manaraka tsika Alléluia. Misaotra ny tompo fa zay mivady fa fanao aloha seritrin'oatra fa tsy mifampanontany akory zay tany an-dalana hoe inona ny rindriny zaraina eo na inona no anina fa dia tonga eto vao samy mametraka samy mizara izay apetraka ny tompo ao anatiny vavakitsika ray amin'ny anaran'i Jesosy nanomezanay voninahitra anao ilay Andriamanitray tomponay ary tena hoe fiainanay mandrakizay misaotra Jesosy fa ianao ny fahatanterahana zany tsy herinay natanjakay na anarana hoentinay Andriamanitray tsy totra indrindra amin'ny anaran'i Jesosy no iantsonay ianao eto amin'ity fotoana ity satria ianao no ilain'ny olona tompo ao koa zay ho feo fotsiny ihany fa ianao ilay teny velona ho tonga anatiny tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta amen tsy haiko fa tatoato dia ohatrany hoe resaka fahafatesana foana tsy haiko hoe le avy nandevina inona nomboka nizaran'izay dia hatramin'izao dia resaka fahafatesana foana raha ohatra mena tema mena lohateny le fizarana fohy atao androany dia hoe maty vahaolana ho amin'ny fandrenesana maty vahaolana ho amin'ny fandrenesana amaky ten'Andriamanitra tsika ao amin'ny jauna 14 angamba izay jauna 12 raha isika manomboka amin'ny andininy fa 13 vakina amin'ny anaran'i Jesosy vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jesosy namaly azy hoe tonga ny fotoana ankalazana ny zanak'olona lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy fa raha maty kosa izy dia
vokatra be. Dia raha isika indray ny ao amin'ny Filipianina voalohany a Filipianina toko voalohany a manomboka ny 9:1. Fa Kristy no antony ahavelomako ary ny fahafatesana no ahazoko tombony. Kanefa raha ny ovelona amin'ny nofo no ahavokaran'ny asako dia tsy hitako izay hovidiako. Fa sanganehana eo anelan'izy roa aho maniry ala ka ho ao amin'ny Kristy satria tsara lavitra izany. Kanefa kosa ny toetra eo amin'ny nofo no mahasoa anareo kokoa. Ajanontsika eo. Kristy no antony ahavelomako ny fahafatesana no ahazahoako tombony. Dia tany amin'ny Jaona indray ny teny hoe raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambary ka maty dia tsy mahavokatra izy. Izany hoe tombony lazain'ny anankiray a vokatra no lazain'ny anankiray. Raha misy izy ity filazantsara tsy dia tian'ny olona meno anazy. Filazantsara ny fahafatesana, évangile de l'amour. Dia tena tsy mety amin'ny olona meno anazy. Tsy satria tsy maty. Nefa tsika eto izao teneniko hoe teneno ny eo akaikinao hoe meurt, matesy. Samy teny an'izany amin'ny eo akaikinao avy ianao. Meurt, matesy. Mety gaga ny olona hoe fa fiangonana inona koa ary ty toa mifanozona ho faty. Mety gaga ny olona hoe tena reto sekta reto sekta reto tena miteny foana mihitsy. Nefa ilay tenin'Andriamanitra no arahantsika hoe mila maty tsika. Kristy sisa no antony ahavelomantsika fa raha ny fahafatesana no azahoana tombony. Dia eto nge ilay maty tsy hoe iresaka an'izay ihany tsika rehefa avy eo hoe maty any am-pasana mihitsy. Fa ilay maty eto ilay maty amin'ilay fitiavan-tena, maty amin'ilay fitiavam-bola, maty n'ilay fitiavana kely. Ilay fitiavana kely tsy ilay fitiavana andresan'ny pasteur Diary sy pasteur Miamma teo. Fa ilay fitiavana kely ilay ohatra hoe za tsy hanome anao an'io raha tsy mahazo kely 500 Izay ilay fitiavana kely izay. Na hoe za tsy hanao ninona raha tsy omenareo an'izao mila maty amin'izany tsika. Izay ilay tenenina teo hoe meurt. Dia mila tena mifanaika an'izany mihitsy hoe mila maty ao amin'izany tsika kristianina. Arak'ilay lohateny teo dia hoe ny kristianina no vahaolana amin'ny fandrenesana. Situation anankiray ao amin'ny Baiboly ao tantaran'ny Lazara. Haitsika tsenjely, haitsika rehetrarehetra. Inona misy an'izy iny? Jaune 11. Jaune 11 dia niteny. Ahoana moa izy nitenen'i Jesosy tamin'ny Lazara? Ry Lazara, ahoana tenenina? Mivoa. Ry Lazara mivoa. Olona maty no nandrehany io. Olona efa any am-pasana mihitsy no naheno an'izany. Dia eo ambony eo misy olona anankiray tenenina Marta ny anarany. Tenenina hoe hitsangana ny anadahanao fa izy velona. Marta olona velona no naheno an'ilay hoe hitsangana ny anadahanao fa tsisy. Ahoana tenenina izany? Tsisy réaction. Ohatrany hoe tsisy réaction, ohatrany hoe tsisy impact tamin'ny izy moa. Tsisy fiantraikany tamin'ny Marta ilay naheno an'ilay hoe hitsangana ny anadahanao. Fa ilay maty vao naheno dia tonga dia mivoaka. Izany hoe tonga dia ataoko mahitsy be ny fizarana dia hoe ny olona maty sensible, lavitra noho ny velona rehefa maheno ny teny. Ny olona maty sensible, lavitra noho ny olona manam-pahaizana tenin'Andriamanitra. Satria mivaly tenin'ny Marta dia ozy izy Marta hoe fantatra nefa hitsangana izy amin'ny andro farany. Fa tsy izay nge ilay zavatra nytenenin' Jesosy fa hitsangana ny anadahanao. Samy hafa ny interprétation. Samy hafa ny fandraisana an'izy. Ny olona velona rehefa vao maheno tenin'Andriamanitra dia mbola mandeha aloha ny interprétation. Efa ao anaty fasana izao. Raha ianao ny ao anaty fasana ohatra, tsy hoe sanatria izany, tsy hoe tsika ny ao anaty fasana.
fa misy olona efa ao anaty fasana izy dia mitenenina hoe mivoatao fa calcul mety mbola mahita an'le taolana hoe tena ito zao mety lafiko amin'ny kilao a rehefa olona velona ny tao dia tonga dia zay rehefa mivoaka ao anaty fasana izy dia hoe aleo aloha itso asitsiko aloha fa Jesosy ve tsy hiandro eo foana fa hiantso amoaka eo foana dia lasa izy manangona an'izay taolapaty azony atao eo raha olona velona ny tao anaty fasana ny zareo boka fasana tsisy an'izany fasana anazy ohatrany ray ihany ny ao anatiny eo fa le tsika no tsy resaka fasana no andraisantsika anazy fa tonga dia raisitsika amin'ny côté pratique andavanandro ohatra hoe ianao zany miaina fiainanao andavanandro eny efa miaraka amin'ny vadin'olona zao ianao efa miteny miteny nefa Jesosy no miteny miantso hoe ajanona io satria fasana otsika kristiana dia miletika ao anaty fasana zany miaraka amin'ny vadin'olona zany dia efa miantso mitenin'Andriamanitra hoe ajanona io fa ianao mbola micalcule le hoe tomobile anankiray a rehefa aveo mety mahazo trano indray rehefa aveo a dia tsy mety hivoaka ao anaty fasana mihitsy satria ny fahavelomanao mbola calculenao amin'ilay zavatra ho avy rehefa aveo hoe inona ny azonao amin'ilay olona io ny fahavelomanao a mbola calculenao hoe inona ny mety ho ampitsiko rehefa aveo fa ny olona maty araka ilay vakitsika teo hoe Kristy no antony havelomana dia Jesosy hita eo amin'ny fiainana vao maheno an'ilay teny izy hoe Jesosy zany miantso zany Jesosy navela ho velona dia zay ny fiadanana ho azy zay ilay tombony zaraina teo zay ilay tenenina teo hoe fahafatesana ao zahoako tombony fa raha vao tsy maty mihitsy tsika dia tsy afaka hivelona amin'ny tenin'Andriamanitra raha vao tsy maty mihitsy tsika dia tsy afaka hiaina amin'ny tenin'Andriamanitra tsy mahazo tsirony amin'izany tenin'Andriamanitra zany hoe maharitra ambakaina mandefitra ny amin'ny tsirariny iza ny azo tsirony amin'izany tsisy mahazo tsirony amin'izany mandefitra zany misy ao aminay moa misy marokano zay mipetraka ao zao dia tena babababa garay tratra délestage nareo hitako nareo izy no mivavaka foana satria garay tsy zatra le délestage mihitsy hitako nareo no mivavaka foana fa raha tsy mivavaka nareo a raha tsy mivavaka amin'ny malagasy moa izy dia raha tsy mivavaka nareo a tsy maharitra zao na rehefa greve ohatranay foana migreve foana nareo izy rehefa tonga any ana dia andeha greve dia tonga dia fa normal nareo raha mivavaka foana dia maharitra an'io zavatra io dia eritreto hoe musulman izy a fa mahatakatra an'izany mahatakatra an'izany hoe rehefa tena hoe miaina amin'ny tenin'Andriamanitra tsika hoe rehefa hoe velona ho an'i Jesosy tsika aneo an'izay zavatra izay aneo an'ilay hoe maharitra mandefitra na dia tsy rariny ary maharitra ambakaina dia haitsika izay fa raha ohatra tsika hoe tsy tonompony toy any sao dia lazay zalahy fa hoe gafiny izay zavatra ataony eo tsika tena hoe raha te hamaha olana tena hoe ny olana amin'ny fiarahana amin'i Jesosy dia ny fahavelomantsika araka ny nofo araka ilay tenin'Andriamanitra navakitsika teo satsy foana velona araka ny nofo fa androany ndaotsika no entraînement dia n'izao ndaotsika zay foana moa ny fiteniko rehefa mijoro eto hoe anticipena teny jonge ilay zavatra any an-danitra any teny izao dia efa hiainana tsy hahaino trompetra tsika tompoko raha mbola velona araka ny nofo raha vao tsy maty tsika dia tsy haheno an'io trompetra aneno io fa teny izao mila matiny amin'ny nofotsika mba haheno an'ilay antso an'ilay ampiakarana atsika amin'ny fotoana hananganana atsika ilay antso fananganana atsika amin'izay fotoana izay dia tsara fa nany amin'ny koritiana tesaloniana moa sa koritiana dia miteny hoe maty ao amin'ny tompo no mitsangana aloha satria ny maty ny sensible amin'ilay trompetra zay tsika velona voavaina zay tsika velona voavaina satria tsika manana interprétation foana manana interprétation foana tsika hijanonana ao anatin'izay sarina fasana mbola mitazona atsika eo manana interprétation foana tsika hijanonana ao anatin'le inona zavatra mahatamana atsika ao efa fantatr' izao fa zavatra tsy mety efa fantatr' izao fa zavatra hoe fasana ilevenana dia hoe tsy fantatra ohatr'izay le izy tsy fantatry nga marina zany hoe tena hoe famindram-pon'Andriamanitra avadika any le izy
tsy fantatsy ny amarina zany hoe fahasoavan'Andriamanitra zany nefa le asa efa tsy mandeha amin'izay loniny fa zavatry ny nofony tena misongadiny eo mandeha manao asa fanompony ianao eo amin'ny fiainana dia raisitsika ohatra hoe ina le mandray vola amin'ny asa fanompony reny le mila cachet zany izy mpanao asan'Andriamanitra fa ohatra mpihira évangélika na mpanao hetsika ara-pilazantsara fa le tsy maintsy mena cachet vao mandeha Jesosy zao nefa no miteny anazy ohatra teny Jesosy hoe ndany ianao manao animation en ry amin'ny anina ry fa irahako ianao makany dia Jesosy ny anontaniana hoe ohatrinona ny cachet an'zareo nefa Jesosy ny maniraka hoe ndany ataovy ny animation ry lazao fa tsara Jesosy zay ny andehananao any dia manontany ianao hoe ohatrinona ny cachet nefa Jesosy ny maniraka anao dia amin'ny Jesosy ianao manontany hoe ohatrinona zany ny cachet anao ohatrinona zany ny cachet any amin'io nefa tsy izay satria mbola tsy maty ny amin'ny fitiavam-bola mbola tsy maty ny amin'ny fahavelomana mbola tsy maty ny amin'ny fahavelomana ety amin'izao tontolo izao ety satria mieritreritra fa ohatra hoe ka izay nge olona efa tena io nenay ny safidinay dia hoe zay afaka manao zavatra izao tontolo izao zay afaka manao zavatra afaka manao hira alina fa ny safidinay dia efa tena hoe ho an'i Jesosy ny zavatra atao rehetrarehetra fa tena ho an'i Jesosy ve le izy raha ho an'i Jesosy le izy ka raha maniraka Jesosy hoe ndana makary aza takiana voly Jesosy hoe zao ny cachet mialatsiny fa ohatrany zareo zany ngamba voateny androany na dia tsy misy artiste artazana eto fa zay le izy mila matitsika ny amin'izao fiainana izao mila maty ny io no ny adversaire isan'ny mafy indrindra maty ny amin'ny fitiavam-bola ary io moa efa nytenen'i Jesosy tamin'ny tany aloha tany hoe raha misy ny adversaire tena resahana raha misy ny tena hoe tompo ny tenen'i Jesosy tao anatin'ny filazantsara dia hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamononareo fa ny ankiray ho alanareo kokoa ny ankiray ho tianareo kokoa dia isan'ny tena hoe mitazona ny olona ny fitiavam-bola isan'ny tena hoe miazona ny olona ny fitiavam-bola dia amarinina amin'ny tenin'Andriamanitra hoe zay tsy miasako izy tsy hinana na dia lasa dia nefa Jesosy efa miteny tsy njovy ny vory manidina fa tsy maninona moa tsy mamafy na mijinja na maninona reny dia miteny an'izay Jesosy dia hoe zay tsy miasa aoka izy tsy hinana zay le interprétation en velona zay le teny Marta zay anao izy Marta teo le tenentsika teo hoe fantatro hoe fahitsakana izy amin'ny andro farany valiny amin'ny tenin'Andriamanitra le izy fa raha te ho sensible tsika amin'ny directive an'Andriamanitra raha te ho sensible tsika indrindrandrindra raha tianao ny tena hoe ho malady akatony tenin'Andriamanitra dia ataovy maty tsika amin'ny zavatra ety amin'izao tontolo izao ety tena mora aminao makatony tenin'Andriamanitra rehefa ohatra hoe ho anahako manokana zao hatramin'ny fahakely tsy mifoka sigara zany ay fa mifoka sigara ka hitaloha tena mbola kely ohatry zany no mifoka sigara tamin'izany zay mpanao vilany dia miaraka amin'ilay mpanao vilany eo dia zalahy mifoka gauloise dia mba raikitra dia tsy haiko hoe zay ve nahatonga amin'ny feoko ngezangezako dia mifoka gauloise eo dia ay fa mifoka sigara ka hitaloha fa taty aoriana rehefa hoe tsy mifoka dia tsisy dikany tampoka intsony raha miteny ny ana hoe tsy mety ny fifohana sigara tsy ohatrany hoe mora amiko le izy tena zay mihitsy mora amiko le izy satria maninona efa maty tamin'ny fifohana sigarako tsy manakery amiko intsony zany tenena hoe ohatr zany efa maty tamin'ny fifohana sigara dia ohatra zay ny tenin'Andriamanitra rehefa ohatra hoe maty ianao amin'ilay zavatra hoe maty amin'ny fitsangatsangana ianao dia navelanao mitabataba ity fotsiny zay satria tsy manakery aminao intsony zany tsy manakery amintsika intsony zany resahana fitsangatsangana zany dia ohatrany hoe tsotra kely le izy amin'ny olona ohatr'izay fa ho an'ny olona mbola ao anatin'ilay izy sy manana espoir amin'ny zavatra atao amin'ilay zavatra hijalorana ao anatin'ilay fitsangatsangana dia mafy aminazy le izy fa rehefa maty ianao rehefa maty tsika ny amin'ny zavatra anankiray dia ka exemple andraisitsika teo raha tena hoe teo sensible ianao raha tena hoe ho alady ianao amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra
ataovy matiny amin'ny zavatra inao, ataovy matiny amin'izao fiainana izao. Dao anao matiny amin'izao fiainana izao arak'le tsodrano iny fa tsozona. Le mitenentsika vao nanomboka teo hoe matesa. Tena tsofandrano iny hoe matesany amin'izao fiainana izao fa ndao velona ho an'i Jesosy. Mba ho vavolombelona Jesosy ety amin'izao tontolo izao ety tsika. Ary rehefa tonga ny fiantsonana izay ao anaty fasana rehetra dia maheno ianao. Sensible ianao amin'izay fotoana izay fa tsy ho variana ianao, tsy ianao no tratran'ilay hoe ary lasa aiza daholo ny olona nahenoko. Ny olona nahenao an'ilay andro mara dia lasa. Fa tsika mety sanatria an'izany mbola mivariana hoe tena hoe raha pitsony isy anatitra arak'ilay faminaniana tamin'ny anina, isy anatitra zao miliara miaraka amin'ny camion dia sonao be da be ny ao anatiny dia tonga dia vita ilay évangélisation atao amin'ny Mazanga amin'ny novambra nanana sy ny karazany nefa ny andro mara efa nanena. Dia inona intsony ilay évangélisation ilaina amin'ilay camion anankiroa mitondra sonao, écran, estrade. Tsy isy ilavana an'izany intsony. Fa raha mbola any anatin'izany no fonao asiako mafy ny tenako mangana aloha. Raha mbola any anatin'izany no fonao dia tsy haheno satria mbola misy zavatra hafa mahavelona anao hoe ny asan'Andriamanitra mbola mahavelona anao hoe tena misy asan'Andriamanitra tokony atao ary tena dia faly anao zavatra ho an'ilay asana. Tsy ratsy manao ny asan'Andriamanitra fa tsy havelantsika akatoerana no Andriamanitra atao anatintsika ny asan'Andriamanitra. Amen. Mino fa misy teny velona Jesosy Kristy voaray anao tonga anatinao ao anatin'izay afatra fo izay manomana antsika amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy hoe sensible tsara tsika afaka maheno an'ilay trompetra rehefa tonga amin'ny fotoana ekarana. Vavaka tsika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka fenanao zahay fa manomana anay foana ianao manamboatra anay foana ianao tena hoe fiombonana ivelomanao eo amin'ny fiainanay. Tsy fiombonana ty anaty fotoana fotsiny Jesosy fa fiombonana miray aminao na dia ao anatin'ny fahafatesana aza satria tena hoe fahamarinana amin'ny fiainanay zany hoe velona ho anao zany izahay. Jesosy Kristy tompo tsara indrindra misaotra anao fa tsy izahay no miady mahantanteraka an'izany fa ianao no mahantanteraka an'izany noho ny alehiben'ny herinao fahasoavanao ny teninao velona ty anatinay. Mba ho vonona tsara izahay amin'ny fotoana andrenesana ny trompetra tsy isy ho adino fa toy ny faty anankiray na eno ny teninao dia nitrangana toy izany koa izay tsiraray avy amin'ny anaranao Jesosy hitsangana izay aheno izay ny trompetra izay tsofina iarahanay aminao indray any amin'ilay fiainana any amin'ilay toerana namboarinao anay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Alleluia. Amen. Alléluia. Ndao tsika hivavaka. Vavaha ianao hoe Jesosy tenena amiko foana manambara foana fahamarinana. Dia teneno Jesosy hoe tsy hijery olona Jesosy fa ianao anao. Sakafo ny sofim-panahinay Jesosy. Fa izay hanokatra ny fonay handray ireo fahamarinana avy aminao. Aoka izay tianao lazaina ihany no voambara eto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tain'i Jesosy tsika tsirairay avy ao anatin'izao sekoly famahana olana izao. Alleluia. Eto am-piandohana dia mivany olana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ninona olana eo amin'ny fiainanao rehefa manome fijoroana ianao dia miala eo amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Iresaka kely tsika ny atao hoe fijoroana eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra ovaka itsika dia ao Matthieu 5:7 sy 7. Matthieu 5:7 sy 7 dia ovaka itsika amin'ny teny vazaha raha mety. Ity moa zany version King James no namakiko azy fa zao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, na obstacle, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guéhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute ou obstacle, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la guéhenne. Amen. Amen. Maso ankavanana
occasion de chute zany hoe mitondra anao ho lavo zany e, tonga de tsorona ny resaka, rehefa mpimaso mibany de manao hoe rehefa vakina le contexte teo aloha de resaka fijangajangana le izy. Raha vao maso izy zany no mitondra anao any fijangajangana de asory io maso io, asory maso akavanana. Tonga de Jesosy mihitsy miteny a, raha iny zany no mahalavo anao de ongoty le izy, tena hoe arasena zany, tsy hoe asivo anestesia aloha fa tonga de ongotana le izy a, de atsipazo lavitra be ihany, ary io lavitra be ihany, tsy hoay de atsipazo lavitra be ihany. Tsaratsara kokoa izy Jesosy raha singa ray na membre anankiray amin'ny tenanao no very, zay ihany no very, fa ny tenanao manontolo kosa tsy ho very any amin'ny elo. Alleloia. Ao anatin'izany de sarotra be manatanteraka an'izany a, mifandray daholo le tenin'Andriamanitra rehetrarehetra. Sarotra be manatanteraka an'izany raha ohatra ka tsy tena maty amin'ny teny ianao. Raha tena olona matsapa ny lanjany atao hoe communion amin'Andriamanitra ka misy zavatra tsy resiny, de zay olona zay no mahavita manaisitra an'le izy a ho eo amin'ny fiainany, hiala eo amin'ny fiainany a, fa manome zay mampifaly an' Jesosy. Fijoroana sy fitiavana an' Jesosy a tsy maintsy mirazotra en parallèle reo. Alléluia. Ny olona zay matsapa ny lanja amin'ny fitiavan'i Jesosy azy ihany a no afaka manome fijoroana eo amin'ny fanarahana an' Jesosy. Rehefa nandinika an'io teny io a de hoe ny décision avery ahy na amonjy ny tenako a de aty amiko le izy. Raha ny famonjena nataon'i Jesosy efa vitan'i Jesosy le izy, fa ny fanapahan-kevitra ahatonga tsy ho lavo intsony de avy aty amiko. Alléluia. Zany aloha sa tsy zany? Zay a, le izy tsy hoe était une occasion de chute, tsy hoe passé le izy, fa raha io no mitarika anao ho lavo a, tonga de ary io lavitra any rangaha. Amen. Ny fahitako fa naka décision a nanaisitra ny masoko, tsy moramora zany manaisitra maso zany a. Za aloha mbola tsy nanaisitra. Fa ny saintsaina an'io teny io a de tena hitako hoe tsy mora ny manaisitra maso, satria raha ongotako iny a, alako ny masoko akavanana de marary ahy iny. Marary no fa ny fanahy mahazo aina, satria tsy miverina intsony le fahotana na lavo, zany hoe tsy lavo intsony ianao. Ny ao am-pon'i Jesosy kay zany a ny ahatonga tsy ho lavo intsony. Alléluia. Possible lavo ny amin'ny zavatra anankiray fa tsy hiverina amin'iny intsony. De eo mahatonga an'i Jesosy milaza hoe mila maka décision, tonga de entitra be fanapahan-kevitra, décision entitra na fanapahan-kevitra ferme. Tena hoe tonga de hoe manapa-kevitra zany hoe raha ty le nalavo de tsy makantsony ara nga fa makaria. De zay mihitsy ny andrasan'i Jesosy. Tsaratsara kokoa miala ny maso anankiray, fa maso ray sisa ny miditra ny lanitra. Alléluia. Mety mangirifiry le izy fa isaky ny hijery zavatra, de raha ohatra zao hijery zavatra atsy a, tsy tia maso tia mahita le zavatra atsy, fa tsy maintsy mitodika ohatran'izao, de rehefa hijery an'iny a de tsaroko foana hoe hoay tia maso tia kay a tsy afaka mahita tsony, satria nisy an'le fahotana ohatran'izao teo amin'ny fiainako a, de nandray décision a, misy lanjany amin'izay ny fanapahan-kevitra, fa tsy hoe zavatra tsy haiko, azonareo ve le tiako tenenina, tena misy lanjany be le izy hoe tsy afaka mijery ary intsony a, tsy afaka manao ratapahana zao ny tanako anankiray raha hoe nitarika fahotana teo amin'ny fiainako. De lasa le tanako akavia foana zany no ampiasaiko, de raha tokony ampiasa ny tanako akavanana de lasa mitamberina atao anatiko hoe efa niseksioneko ty tanako ty a, de tsy afaka mampiasa nyty tsony a, noho zany a tsy hanao zavatra zay nahavony tanako anankiray tsony a, fa aleo raha ngamba tsy njovona amin'izay a le tanana anankiray. Fanapahan-kevitra, décision zay zavatra zay. Lasa mitandrina ny fampiasako ny masoko ahako, fa anisan'ny lalana mety ampidaraboka ka hatonga ho very. Ny tsy fiambenako ny masoko, ny tsy familiko ny masoko, tsy hijery zava-poana, de tsy ahafantaran'Andriamanitra ny fiverenany. Alléluia.
na maso io na tanana io na tongotra nandinika an'io teny io ao matitoko fahavalo ambin'ny folo andiny voalohany hatramin'ny fahavalo koa misy anankiray na tanana na tongotra na maso fa eto amin'ity matitoko fahadimy ity dia miverina le maso sy tanana. Zay mahatonga mpanao salamo milaza. Mpanao salamo moa zany dia ohatrany hoe niantahanta kely tamin'Andriamanitra, miankina amin'Andriamanitra. Ataontsika hoe miankina amin'Andriamanitra nefa décision tokony ho raisiny. Psaume 119:37 avelio ny masoko tsy hijery zava-poana. Ao Andriamanitra atolotra anao ny masoko. Ary eo mahasarobidiny vavaka ataontsika. Jesosy niteny fa raha ohatra ka masoko akavanana no mana fotoana, raha masonao akavanana no mana fotoananao dia ongoto izy hiala aminao. Eo zany mbola baraingo, eto moa zany tsy hoe anona fa mbola nazara, mbola mametraka fanontaniana. Fa teo amin'ny fiainako sy ny fiarahako tamin'i Jesosy, rehefa nisy zavatra natolotro an'i Jesosy ka minia manao zavatra tsy mety mifanaraka amin'izay ao am-pon'Andriamanitra, dia Andriamanitra mihitsy mandray fanapa-kevitra manapaka an'ilay izy dia manaisotra an'ilay izy. Azontsika ve zany? Sa moa aza jerena be ohatran'izao. Rehefa natolotra an'i Jesosy ilay izy dia tonga dia ka anaovanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny ao am-pon'i Jesosy, dia Jesosy mihitsy manaisotra an'iny eo amin'ny fiainanao. Alleloia, satria saro-piaro aminao Jesosy. Salamo 7:7-7 avelio masoko tsy hijery zava-poana, velomy amin'ny lalanao aho. Zany hoe rehefa mijery zava-poana ny masontsika dia tsy velona ao amin'ny lalan'Andriamanitra tsika. Tsy maintsy mivily miala amin'ny lalan'Andriamanitra tsika. Tsy afaka tsika sady hijery zava-poana no anolo tena ho an'i Jesosy. Tsy afaka tsika hilaza hoe tena an'i Jesosy nefa masontsika tsy fehezintsika hijery zava-poana. Alleloia. Ny mpanao salamo zay niantehitra tamin'Andriamanitra izy. Fa ny Job 3:30 dia ozy izy Job hoe efa nampanekeko no masoko, koa ataoko ahoana indray ny fijery inona ny toyany? Zazavavy. Alleloia. Ho antsika lehilahy. Rehefa manambady tsy misy maso tokony tsy palitra intsony. Amen. Ray. Alleluia. Efa nampanekeko ny masoko, zany hoe niraisin'ny Joba le décision hoe ty masoko ty efa an'Andriamanitra, za mihitsy no an'Andriamanitra, dia ny momba tsy hanaovako zavatra mampalahelo an'Andriamanitra. Alleloia. Raisy zany fanapa-kevitra zany androany. Amen. Tonga ny olana rehefa tsy fehezinao ny masonao. Ny fifehezako izay jeren'ny masoko dia mahatonga an'Andriamanitra melona ny lalany sy ny teniny ato am-poko. Ny fifehezako ny tenako sy ny fijoroako araka ny sitrapon'Andriamanitra dia lasa velona ho azy ny sitrapon'Andriamanitra. Alleloia. Satria misy sakrifisy ataonao ao. Tsy mandray tsolotra ianao, tsy manao tsolotra ianao, mijoro ianao, dia rehefa mijoro ianao dia renao ilay fiadanan'Andriamanitra mipetraka ao anatinao. Amen. Noho izany mahasarotiny an'i Jesosy ny fampiasako ny masoko. Aleon'i Jesosy mahita olona iray toka maso makany amin'ny mandrakizay miaraka aminy, toy izay olona manana maso roa very any amin'ny elo. Fantatry Jesosy fa mora ny maka indray ilay maso efa nongotana rehefa tsy atsipy lavitra. Za taloha mpanao jeu amin'ny telefôna sady kenda ihany manao inona ty izy, Candy Crush nanana, dia tena maka amin'ny fotoanako io, dia ny nataoko tonga dia supprimeko mihitsy le jeu, tonga dia désinstalleko ao anaty telefôna, dia fananiko mihitsy tsy asiana jeu ao anaty telefôna fa soloko baiboly le izy. Alleloia. Fantatry Jesosy fa mora ny maka le maso le nongotana rehefa tsy atsipinao lavitra iny, lasa tazatazanao. Zay ngeny navao avadin'ny Lot tsy afaka novonjena hiala tao a Sodoma sy Gomora, fa ny toe-pony mbola niraikitra tao a Sodoma sy Gomora ihany, mbola niraikitra tao amin'ny arena. Lasa fakapana na dia efa nongotana ary. Mila fantatritsika fa ny androanitsika, ny androaniko no mamaritra mandrakizay ako, ny décision raisiko androany raha voatara fandraisana fanapahan-kevitra tsika dia misy fiatraikany ngeza be any mandrakizay zany.
Alleloia. Andriamanitra matoa mampiditra antsika ao anatina andro anankiray dia misy vahaolana vonona ao anatin'ny andro anankiray. Izay mahatonga Jesosy nilaza ampy ho an'ny andro ny ratsy ny seho eo aminy. Mety nisy olana ianao omaly fa efa tapitra omaly iny vao mandingana andro vaovao ianao satria ianao nandray décision vao maraina hoe an Jesosy aho manomboka androany izay ao amin'ny programan'Andriamanitra ihany no tanteraka eo amin'ny fiainako androany. Alleloia. Efa tapitra ilay omaly. Fomba fiteny malagasy moa hoe rehefa le ame excuse rehefa tsy maty amin'ny tena izy zokorado izay dia hoe maso mijery tsy mitondra mody. Fa mitondra mody io. Any e? Mitondra mody io. Zay jereko androany no mamaritra ny mandrakizayako. Zay mahatonga Jesosy nanome baiko fa raha io no mahalavo anao, esory ihany io. Ary io lavitra any io. Atsipazo lavitra any. Fafao ny numéro, fafao ny inona, tonga dia supprime ao, tonga dia samy mandray any amin'izay itsitsiny ihany zany e. Alleloia. Fantatritsika ve fa te hiaraka amintsika any amin'ny mandrakizay Jesosy? Ny mandrakizayako, zay no esansaina fa tsy olana kely antsika tao amin'i Jesosy androany io. Dia ny fiarahana amin'i Jesosy any amin'ny mandrakizay ny fanapa-kevitra raisiko androany. Alleloia. Tsy maninona nge ataon'ny olona hoe bado e. Firifiry moa manao zavatra tsy mety fa maninona ianao rery no saina mitsotra satria te hampahazoaina an Jesosy. Alleloia. Ny olona rehetrarehetra ke rehefa manao zavatra tsy mety rehefa tsy fantatra dia samy mangina any dia samy miala. Fa tahadio fa misy anankiray ary mandray noty ny action rehetrarehetra ataonao. Alleloia. Dia rehefa tsy mitsotra ianao dikan'izay mety hoe ohatra ny adino ilay izy fa tsy adino iny teneno eo akaikinao tsy adino iny hoe. Ao te hiaraka aminao ho any mandrakizay Jesosy fa tsy afaka manery ny fomba fijerinao izy. Tsy afaka manery ny safidinao izy. Mety manaitra kely à gauche à droite izy fa rehefa tsy azo tenenina ianao dia avelany eo ianao. Fa mahita fa azo tenenina ianao. Alleloia. Alleloia. Mahasarotiny azy ianao sy ny fihefaranao. Tsy tiany ianao hijaly. Tsy hoe hijaly anio na raha-pitso fa fijaliana mandrakizay no hanavotan'i Jesosy ianao. Amen. Noho izany omeo ny safidy tsara. Inona ny safidy tsara tokony atao? Mpanjina an Jesosy. Alleloia. Aza mijery zava-poana. Mpanjina Jesosy. Tadiditsika angamba ny partage tamin'ny herin'ny androany. Rehefa nijery film, tsy haiko na film na inona fa zavatra tsy tokony jerena le mpanompon'Andriamanitra. Fantatra hoe tsy nety nefa mbola natao dia nisy fahampotehana tao ambadik'izay. Fidio ny zavatra jeren'ny masonao, filtre eo. Rehefa tsy mety eo amin'ny FB, rehefa tsy vitanao no mifety ao anaty FB, tonga dia supprime eo ny FB, supprime eo ny compte. Alleloia. Mipanjana an Jesosy Hébreux 12:2, mijery an Jesosy ao anatin'izay voasoratra Jaona 5:39. Mila mahita an Jesosy ianao ao anaty teny. Tsy ampiny hoe manana teny sy mahay verset biblika fa rehefa tsy mahita an Jesosy, rehefa tsy tafahombona amin'i Jesosy ao anatin'ny teny izay vakiana dia lasa fahalalana io fa tsisy fiainana miampita ao. Amen. Mila miombona amin'i Jesosy, sika mila mangataka an Jesosy. Io tsy vitan'ny saina reto. Io tsy vitan'ny titre sy ny diplôme docteur en théologie nanana bac plus firy amin'ny évangélisation. Tsy any io. Fa raha vao tsisy fiombonana amin'i Jesosy dia tsy mety io. Eto zany tsy théorie intsony eto. Fa eto dia pratika be amin'izay. Amen. Anisan'ny famana olana ihany koa teboka fahatelo mibanjina ireo teny ary misaintsaina izany. Rehefa miteny Andriamanitra dia saintsaina ilay teny. Aza misaina hoe ahoana roviny ity nitranga fa ndao tsika nao tahaka amin'ny Maria, ahoana ny hatateraka izany, ndao hiditra any amin'ny programan'Andriamanitra. Alleloia. Aza manao tahaka ny Zakaria hoe tena tsy possible kosa aloha zany zay rehetra nandalo teo ka nanao an'izay tonga dia nananana daholo olombelona zany. Fa rehefa miteny Andriamanitra ahoana ny hatateraka an'izany, ekeko tario ary hafana masina dia mandroso ianao miaraka amin'Andriamanitra. Amen. Mila tadiditsika fa ny mandrakizay ny resahantsika. Tsika tsy hamany olanao androany raha io olana io tenenina mivay io amin'ny anaran'i Jesosy dia mivay io. Atovy amen aloha. Amen. Fa ny mandrakizay zay no resahantsika. Zay no mila ananantsika antoka. Tsy hoe manao confession. Io tsy confession hoe miaraka amin'i Jesosy mandrakizay. Miaraka amin'i Jesosy mandrakizay. Miaraka averinao impito amin'ny telopolo. Sa impiry moa tsy haiko.
fa ataovy le izy raisy le fanapa-kevitra miombona amin'i Jesosy rehefa mampalahelo an' Jesosy ajanony zay mahafaly an' Jesosy atao. Aleloia. Ny fijoroanao anio mety oatra ny tera-doza raha ny hita maso fa antoka ao amin'ny mandrakizay sy mampahazoaina an'Andriamanitra. Amen. Ataovy zay mampahazoaina an'Andriamanitra. Mety mijoro ianao tenen'olona hoe bado be. Inona zany koa ve lesy dia tenenina. Ny lako ny olona efa zany daholo zao mifanaon'ny olona tsy maintsy mametraka kely vao mivoaka dossier. Dia ianao zany ohatrany hoe ridicule be. Ianao ny ohatrany hoe mompera na dia tsy mompera ary. Azontsika ve? Fa ohatrany hoe mijoro ianao memezan'ny olona mety hitera-doza iny hoe taraiko ny dossier anao misy loza tranga. Fa zao rehefa mijoro ianao dia Andriamanitra mihitsy ny renao faly ao anatinao. Tsika tsy natao hikatsaka fifalian'ny olona. Tsika tsy natao hamalifaly olona fa natao hamalifaly an'Andriamanitra. Ny tantaran'i Daniel, Daniel toko faha-enina angambany izay. Daniel toko faha-enina. Aleotsika aloha tsy hanao vaky teny androany fa kely sisa ny fotoana. Daniel toko faha-enina. Nanipazana ny Daniel tao andavaky ny liona. Io tantara io dia rehefa nikononkonona ny mpanjaka, rehefa nisaina ny mpanjaka ametraka ny Daniel ho lehiben'ireo tandapa rehetra tao Babilôna, dia andin'ny fafito somaritaka ny vory ho any amin'ny mpanjaka ireo komandy lehibe sy ny solom-mpanjaka ireo akoatra ny Daniel zany dia niketrika izay zavatra andavona ny Daniel noho ny fijoroany. Teneno eo akaikinao ilaina ianao mijoro hoe. Dia tena marika tsara raha misy mikononkonona ny hanongana anao. Aleloia. Jerevy tsara andin'ny fafito somaritaka ny vory ho any amin'ny mpanjaka. Daniel nanao izay mahafaly ny mpanjaka. Le olona manodidina nanao izay mahafaly ny mpanjaka hanonganana ny Daniel. Dia na ianao mieritreritra tsara inona ny lehibe ny zato sa ny ray. Tsy aleo ve manao izay mahafaly ny mpanjaka. Aleloia. Dia rehefa nandeha dia zao no décision hoe zao ry mpanjaka rehefa nandinika izay zany le dia izay olona tsy mangataka zavatra aminao, izay tsy miankohaka aminao fa mangataka zavatra na amin'olona na amin'Andriamanitra akoatra anao dia aleo atsipy any andavaky ny liona. Mpanjaka moa tia voninahitra. Ok. Nasiana tombo-kase. Nanara-maso amin'izay ry zareo. Aiza ny hamelezana an'ity? Dia voasoratra fa tsisy azo namelezana ny Daniel afa-tsy ny fivavahana ihany. Aleloia. Tenenina eo akaikinao izay lasa tany lasa hoe fa manomboka androany. Aoka tsisy azo hirika hitenenana anao sy hanomezantsina anao akoatra ny fivavahanao ihany. Amen. Noho ny fijoroany Daniel tamin'Andriamanitra dia izay ihany ny hirika namelezana azy. Ny akoatran'izay tsy nisy. Aleloia. Ianao natao modely ianao. Ianao natao modely ianao. Aleloia. Dia vokatr'izay dia nisedra olany Daniel. Dia tenenindray eo akaikinao io olana io hoe raha mijoro ianao dia mandalo io. Tsy terminus io. Aleloia. Ny olona ny azakazaka ho any amin'ny mpanjaka. Daniel nanao izay mahafaly ny mpanjaka. Nijoro Daniel, nanome voninahitra an'Andriamanitra Daniel, naterina tany andavaky ny liony Daniel. Ay tsy naterina fa natsipy. Tsy mba hoe napetraka. Fa nalaina dia natsipy tany andavaky ny liony Daniel. Ohatrany hoe mampalahelo zany raha ny tantara maha-olona. Ao fandalovana vetivety fa nampahazoaina an'Andriamanitra. Mbola tsy ny farana ny story teo. Ny farany io tantara io, Andriamanitra nomena voninahitra eo amin'ny fiainanao. Amen. Amen. Omeo ny safidy tsara. Omeo ny safidy tsara hijoro an'Andriamanitra. Aza milavo lefony zany. Tsy maninona na tena. Jereo ny tantaran'i Joba tena hoe raha tsika angambany hoe naverina tany amin'ny tantaran'i Joba dia naverina ny arany aina tamin'i Joba. Tsy haiko hoe nanometsina an'Andriamanitra ve ianao? Sa nanometsiny an'i Joba? Sa niaraka tamin'izy telo lahy? Sa naman'i Joba? Fa ny fijoroan'i Joba niaraka tamin'Andriamanitra. Tsisy fanomezantsiny an'Andriamanitra mihitsy na dia kely ary. Nefa ny zanany maty ny arenany rehetrarehetra. Ripaka daholo. Ny vadiny koa mbola niteniteny foana. Teneno indray ilay madama eo akaikinao mba pahirezy ny vadinao hoe.
fa Jehova ranga tena hoe tsy namotsitra Jehova. Tena hoe tsy namotsitra Jehova fa tena zay fitrangana eo ranga fitrangana. Za tsy miala amin'Andriamanitra zany. Amen. Androany Andriamanitra mitady olona tsy hiala aminy. Androany Andriamanitra mitady olona hijoro. Androany Andriamanitra mitady olona handray décision amin'ny lohaviny. Amen. Androany mety fatiantoka. Fa fatiantoka vetivety eo. Ny tsara lavitra ny iriko. Dia ny any an-danitra. Amen. Zay aloha voasoratra fa ny tsara lavitra ny iriko dia ny eo akaikin'Andriamanitra miaraka amin'ny Jesosy. Alleluia. Tsara lavitra ampifamatory amin'ny mandrakizay ny androaninao. Misy décision tsy maintsy raisinao. Misy décision tsy maintsy raisinao androany. Alleluia. Dia ataovy ilay décision. Dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fiadanan'i Jesosy hanapaka ao am-ponao. Amen. Raha nisy zavatra nahalavanao, raiso ny décision. Tsy anao anty intsony afo nandoro ny lambako. Fa maninona moa zany rehefa nandinika an'io verset io dia tsy nahare mihitsy hoe tsy hanonona anaran'olona fa sao dia hoe anina. Le mpanompon'Andriamanitra na le arika profeta ohatran'izao nanapaka ny tanany. Nefa tsisy olona tsy lavo zany le teo amin'ny fiarahana tamin'i Jesosy. Fa nisy erreur kely daholo. Fa zay lavo kosa dia tsy namerina intsony. Azontsika. Fa maninona tsisy an'izany voasoratra fa tena Jesosy mihitsy mandray an'ilay izy hoe zao tiany nanimbanao ok, tiany tady hanimbanao asoriko io. Tsisy andray mankafa hitsangana zany eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ndao tsika hitsangana amarana amin'ny fotoana. Fanatitra tatazana etsy mbaravarana rehefa feo. Asandrato ny tananao dia hisaotra Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao izay. Misaotra ny ony amin'ny teny izay nomenao. Androany Jesosy omenay ny safidy, omenay ny safidy, omeko ny safidy hijery anao, hibanjina anao, hanala ireo zavatra izay mampisaraka aminao, ireo antony rehetra izay mahatonga anao tsy ahazo aina eto amin'ny fiainako Jesosy dia hongotako izany. Ireo occasion de chute rehetra, ireo zavatra mampahalavo, mampiverin-dalana, mahavariana dia hongotako izany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tononoko fa afaka amin'izany koa ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa tanteraka ny fiombonanao aminy, tanteraka ny fibanjinanao an Jesosy. Vitanao mandray fanapahan-kevitra misaraka amin'ireo mampalahelo an Jesosy ary tsy miverina amin'izany intsony ianao. Satria voalazan Jesosy fa raha ny zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa ianao. Ary tononoko fa afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tononoko fa velona ao anatinao ny tenin'Andriamanitra. Hisaintsaina tena mandrakariva ianao ary androso hiaraka amin'i Jesosy, miaraka amin'ny fitaria amin'ny fanahy ao anaty fiombonana. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa miva io olana io. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy miva ny olana ara-panahy. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy hatazona anao zany io olana io fa mivoaka mpandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny omena voninahitra tsy hoe ianao fa Jesosy ny omena voninahitra, ho voninahitry ny ray, ho voninahitry ny Jesosy vokatry ny fiombonanao amin'ny fanahy masina. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misandrata fa omena voninahitra mandrakizay ny anaranao. Mandehana fa hotahian'Andriamanitra ianao. Mandehana fa ny fiadanan'Andriamanitra ne hanapaka ao am-ponao. Fiadanan'Andriamanitra ne ameno anao. Ny fahatoniana avy any ambony hipetraka ao anatin'ny fonao. Mandehana fa raha hitan'ny ony ianao dia tsy ho dobo. Raha maky ny afo ianao dia tsy ho may. Mandehana fa Jesosy ny efa niteny indro aho momba anareo mandrakariva mbara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Raiso zany ho marina eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo ny fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra no matoa zao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoa zao anareo. Amen. Tatazana ery aoriana sy etsy aloha ny fanatitra azafady. Rapitso ny fotoanantsika tahin' Jesosy daholo.